Ahoana marina, mbola tany misy fanjakana ve eto? Kofina tanteraka ny fitondrana any Rajoelina, ka tsara lasa fizaram-bary sy fizarana fanampiana sisa no programa fototra sy asan'ny filoham-pirenena. Miezaka mafy mitety faritra, tafiditra ao anatin'ny fampalazana tena satria akaiky rahateo ny fifidianana. Ny firenena kosa mia mitotongana hatrany amin'ny lafin'ny toe-karena, ny vahoaka miasa hirana, ny krizy ara-sosialy mitombo, ny fitokonana sy ny fitakiana etseroa mitaky indray sy miverina indray. Manampitrotraka ny krizy ara-politika noho ny endrika ady an-trano, fahavakisana raharaha kolikoly sy afera-goavana, ny resaka fikitiana na fanovana ny mpikamba ny governemanta manahirana. Karazany tampidalakale ny mpitondra, ka mitady zay fomba rehetra ahafana manarotsarona anireny amina kisehoseho ivelany. Ny resaka vinapampanrosoana sy ny programam-panjakana tsy misy maro toerana intsony. Eritaona lasa izay no tsipahany mpamatsy vola Ambavafo, ny PM na ny plan pour l'émergence de Madagascar, izay nambara fa aoriana kely ny 7 ny volana janoary 2024 no ampahafantariny ny filoha amin'ny fomba ofisialy ny PM, araky nambarany ny Ramatoa tale kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ny 14 ny volana janoary 2024 no nilazana izany. Ny 15 febroary 2024 nisy ny fifandresen-dahatra teo amin'ny fanjakana sy ny mpiara-miombonanto ka arety teknika sy ny arabola na ny PDF. Saingina neo ireo farany fa ny PMDU na ny plan multisectoriel d'urgence no tohizana hatramin'ny 2024 aroavy ny PM, ka io indray no mandray azy hoy ny Prime Ministre tamin'izany. Ny volana Jona 2024 izany dia efa tokony nandeha ny PM razoina amin'ny fanambarana sy ny filazana nataon'ny Prime Ministre io. Saingy da ty amin'ny volana Febroary 2024 hoe vao mitady manampahaizana na consultant indray, andrina sy andamina ny lara-pameana ary hitady mpamatsy vola. Fa ahoana marine? Izany ve tsy midika fa mahandalitra ny malagasy no petsaka? Ny IEM, plan Marshall efa nanipeze aza, to anarana no popoka, fa ny fanatanterahana pokaty. Fa vitantena ara-tsakafo ohatra no resahana amin'ny velorano fahasivy, dia farafarana vary no ireharin'ny filoha. Filohana malagasy ve dia masamy teny fa tsy afaka iandry vokabary rotona, tsy fivakian-doha sa tsy fahalalana tsotr'izao. Ny resaka diplomasia sy ny fifandraisana iraisam-pirenena etsy andaniny to mbola tsy voafafa kaskety na hafantarana tamin'ny tetezamita, any ka ivina famatsim-bola trano no mirotsaka. Tsy sasatry ny mitambezy vola rehefa miatrika fiaonana iraisam-pirenena, fa tsy araky ny vavabe tamin'ny propaganda hoe tsy mila mpamatsy vola avy any ivelany. Ny vina sy ny programam-panjakana 10 miliara mahery, kanefa ny famatsim-bola azontsika manodidina ny 500 tapitrisa dolara eo. Aiza ilay hoe tsy mila famatsim-bola iraisam-pirenena fa mampahantra? Ny toe-karena sy ny ari-karena-pirenena nefa mitotongana tsy manam-bola ny fanjakana, de io iaraha mahita io ny vokatra. Etsakilany mitombo an-trano ny fampanantenana, toy ny isan'andro ny tarehimarika sy ny toerana fotsiny no miovaova sy miverimberina. Mbola mety itombona ve? Ilay lokaloka hoe tsy hanao politika intsony raha tsy vita ny lalam-pirenena 7 ireo mpiasa mpanamboatra ny lalana azy ty mitokony fa tsy mandray karama, nampanantenaina tahaka ny rehetra fa tsy nomena. Hoy mantsy ny fanazavana hoe tonga eto ndray izay entreprise malagasy kely vonona ho faty ty am'izao fotoana izao, tsy hoe inona hatraiza marina izy ty. Firy moa zao ny namanay potika ny fampitokisana amin'ny fournisseur, firy ny namanay mandeha raha-pisarana fa gadra amin'ny chèque sans provision, firy ny namanay tratra ny AVC malemy-pandrina, firy ny namanay no maty. Azo inona ve hoe ny sisy vola ho fera zany? Impossible. Nakaiza ny vola ny fere? Tena fa tsy izy ty e. Lazanao mandriamatoa président am'izay fa hoe misy 400 milliards ny vola ny fera, 33 milliards ane ny volanay e. De manina sy mba payena.
misy entreprise vahiny manao ny asanay io zao satria tsisy manao tsony zay io paye araka ny rahasaimahana paye de maninona le entreprise gaskely sy payena le resy a mba rariny ve zany mazava angamba ny fanazavana zay nataon'izy ireo teo izay ny fantanina mipetraka de ny hoe inona moa izany no misongadina mitondra vokatsoa tsapam-bahoaka mivantana tamin'izao fitondrany zao natao anatin'ny telo taona izay natatoato miantso fanampiny de miandro fanampiny de mizara fanampiny izay amin'ny ankapobe no andavanandrom-piainan'ireo fahefana mpanatanteraka eto amin'ny firenena tsy isaky ny misy voina ihany io fa saika mandavan-taona mihitsy tao anatin'ny telo taona ny fanesy mbola mitombona ve ilay hoe tsy maintsy vita ny vely rano rehetra raha mikasika ny fempitom-piasan'ny filoam-pirenena izay voafetry ny 5 taona no resahana de ho etrany ireo mpiasan'ny lalana raha nanao inetsika fitokonana iny hoe vola fa napetraka aty de alaina tao de afindra aty de zanaka an'io tao ary nandritran'izay fitondrana ny fandimby teto mbola sisy ohatran'izao zay aloha tena sy anao asa sonina koa moa nataonay asy efa hitanay misy hoe gré à gré ndray hoe zay gré à gré de tao voanareo mianakabola resy fa zay tsy mahavita sony a efa tsy sony ane izy ty sy haiko na ahoana izy ty fanjakany ty tsy haiko mihitsy marina mihitsy izay voalazan'izay iza moa izao no tsy maharaka fa tsy mahazava hatrany am-piandohana ny politika n'izao fitondrana izao sy ny vinany lojika be zankelan'izany raha mandroso mihemitra koa amin'izao fotoana izao ny fanapahan-kevitra nikasika ity ady mbola tsy voafatra ho raisam-pirenena fa efa mitana saina izao tontolo izao ity na de efa fantatra izao aza fa ho maty ray be na reny be foana raha hiditra na tsy amin'ny fiandaniana dia mbola ny seho iny ihany ny tsy fatoka isan-tena manoloana ilay fanapahan-kevitra ijanona ho mpanelanelana efa samy noresy tanana sy ny arahany asa raha teo motsy iny ny hery rehetra raha ny fanazava ny premier ministra azy izay engany e mba tsy hitontona amin'izay tsy nampijabaka ny tena fanapahan-kevitra farany raha sanatria mbola hivadikevitra indray ny tena olana mantsy dia ny vahoaka malagasy hatrany no mizaka ny vokatry ny tsy fahamatorany amin'ny fitantanana ity firenena ity olona mitondra firenena ve no mitondra kehitriny samy tsapatsapa fotsiny manao andrakandrana tahaka ny mahazatra ny mpitondra mameny posy amin'ny karazana fangalarana volam-panjakana sy volam-bahoaka ny arem-pirenena ikomoro izay ampindramitsika vola indray no sarotiny amin'izany firifiry moa izay fa mba hanisy tena tomponentana nampidirina amponja ve rehefa raha vao ny mpanao politika teo aloha no nanao na tsy nanao akory aza de hanaovana azalambo ara-politika mihitsy ny tiana ho resahana de izao aleo vantanina ny resaka tsy izy fampanosoana valiny eto raha mbola izao fitondrana sy fomba fitantana ny any rajoela ny firenena izao telo taona nitsingidina tao anaty lavaka ny firenena ny firenena no atao hoe mandroso dia ny vahoaka ao aminy voky sy mamokatra ny setry ny fahasalamana ary ny fahatelo dia ny fandriam-pahalemana fa tsy hoe mizara vatsitsinjo na tosika akory dia hoe mandroso i Madagasikara raha ny hita nefa dia taka izany mihitsy no fijery ny fitondrana ankehitriny ny atao hoe fandrosoana ny fampianarana tsy mandeha amin'izay laoniny ny fahasalamana torak'izany ny vidim-piainany tsy mitsahatra midangana ahina anampitrotraka izany ny vidin'ny solika afaka tsy hoatsy ny tsy fandriam-pahalemana manjaka inona ihany ary no mbola antom-pisiny ny mpitondra ankehitriny mbola tany misy fanjakana ve eto fa ahoana mariny ahoana mariny